miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny FITSOFANA TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana itarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'izao ora sy fotoana izao manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Feno fifaliana ny fanahintsika dia ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika indray amin'ity anio ity ny mpanompokelin'ny tompo Apostoly Andreas no miaraka amintsika eto indray ao anatin'izao fandarana manokana izao. Dia andray baiboly tsika amin'izao ora sy fotoana izao jerevantsika ny amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo manomboka ny andininy fa 12 no ovakitsika. Tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo manomboka ny andininy fa 12. Rehefa hita zany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe: arindro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay, ary ny mpisorony sy ny trompetra avy faneno ho tsofina mafy hamelezana anareo ry zanak'Israely aza miady amin'ny Jehova Andriamanitra ny razanareo, fa tsy ambinina ianareo fa nasain'i Jeroboama nanipirana ny fandehan'ny otrika mba ho tonga aoriana ka dia izy teo alohan'ny Joda ary ny otrika teo ivohany. Ary noho nitodika Joda ka indreo teo alohany sy teo aorianany ny fahavalo dia nitaraina tamin'i Jehova izy, ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra dia nioby ny lehilahy amin'ny Joda. Ary raha nioby izy, Andriamanitra dia namelan'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloan'ny abisy Joda. Ary ny zanak'Israely nandositra ny ala teo anoloan'ny Joda, ary Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tanany, ka nahafatesany abisy ny vahoaka sy ny vahoakany be dehibe izy. Ary niapatrapatra ny fatan'ny Israely dia lehilahy 10 hetsy voafantana. Toy izany no nampetrenina ny zanak'Israely fahizay, ary ny taranak'i Joda no nahery satria niankina tamin'i Jehova Andriamanitra ny razany izy. Amen. Iresaka makasikana fandresena isika ao anatin'izany hoe fitsofana trompetra izany raha lasana bavy misy fandresena ao anatin'ny fitsofana trompetra, ary hafa mihitsy zany hoe fandresena azo ao anatin'ny hoe fetin'ny fitsofana trompetra izany. Maro amintsika manko no mety mametraka fanontaniana hoe ngamo trompetra zany mbola atao amin'izao fotoana izao, ngamo trompetra zany mbola tsofina amin'izao fotoana izao. Hafa mihitsy ny trompetra na ny fitsofana trompetra ao anatin'ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra hitsofana azy. Zany hoe Andriamanitra efa nanome fotoana fa ny andro voalohany amin'ny volana fahafito na volana etanima dia fahatsiarovana ny amin'ny fitsofana trompetra. Zany hoe io fotoana io akoatran'ireo hoe andro fivavahanareo na ny fotoana fifalianareo na ny voaloham-bolanareo ny tsofana trompetra na ny feno volana, akoatran'ireny dia hoe amin'ny fotoana zay fahatsiarovana mihitsy ny amin'ny fitsofana trompetra dia mampitodika an'Andriamanitra io, mampierika an'Andriamanitra io. Mety misy olona mitsoka trompetra eny amoronala be eny na manaonao an'ireny karazana spectacle sy ny karazan'ireny, dia satria tsy fivavahana ny ataondry zareo fa mety hoe mba mitsotsoka fotsiny araka an'izay ataony na manao spectacle mitady vola sy ny karazany dia tsy hitovy mihitsy amin'ity fotoana voatendrin'Andriamanitra ity. Zany hoe amin'io fotoana ny voaloham-bolana ny volana fahafito io na ny 20 ny volana aogositra io zany dia io zany efa fotoana voatokana mihitsy hitsofana an'izay trompetra izay, ka amin'ny fotoana zany mitsoka an'io isika dia mitodika Andriamanitra mamonjy atsika.
any amin'ny nomeritoko fafolo any manazava tsara an'izay fa tsy tena tsiditra lalany am'izay moa zany eto fa iresaka makasika hoe ohatrany ahoana ny fetraika an'le fitsofana trompetra rehefa tsofina tokoa ary lay trompetra teto zao ny baiboly de milaza hoe tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'ny Jeroboama mpanjaka ny Israely izy nanjaka Iabi tao amin'ny tanin'ny Joda teto moa zany efa nisy ny fizaran'ny fanjakana Israely tamin'ny fotoana nanota Solomona dia tenenin'Andriamanitra hoe misoroko aminao fanjakana de omeko ampanomponao noho ny amin'ny Davida rain'ny Solomona nefa izay hoe men'Andriamanitra teny hoe tsy ho diso zanaka lahy amin'ny seza fiandrianana de tsy maintsy nametrahan'Andriamanitra ihany ny taranak' Davida hitondra ny fanjakana de ny fanjakan'ny Joda zany ny zara roa ny Israely ny apahany nentin'ny Jeroboama mpanompon'ny Davida mpanompon'ny Solomona zafady ny apahany kosa nentin'ny Rehoboama moa zany de ny zanak' Solomona de ny zavatra niseho tao anatin'izay rehefa maty Rehoboama de nisy mpanjaka atsona hoe Abi nitondra ny firenen'ny Joda io niady anefa Iabi sy Jeroboama niady zany hoe Israely samy Israely eto zany ny miady fa ny anankiray fotsiny efa tafalatsaka tao anatina fanimpotsampy i Jeroboama satria mba hitazoman'ny fon'ny Israely tsy hiverina amin'Andriamanitra dia nanangana sary omby-volamena izy de nivavaka tamin'ny daholo ny Israely de tafiala tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra tanteraka fa ny fanjakana zay atsona hoe Joda kosa de mbola ny fikitra trany mbola nanaraka trany ny fitsipika ara-baiboly sy ny fitsipika Andriamanitra rehetra ary mbola tena natoky an'Andriamanitra zareo de rehefa nalahatra ny miaramila ifanandrany iady de hita tokoa raha lasiana bavy malalo amin'ny tompo fa vitsy anisany miaramila ny Abi raha oharina amin'ny Jeroboama ny Jeroboama avroeny ny miaramila ny Abi no ny lahatra teo zany hoe raha isa zany zao njerena de fa azo antoka sahady amin'ny fijery maha-olombelona fa tsy hivoaka mpandresy mihitsy Abi isika olombelona manko manana an'izay fomba fijery zay hoe raha ny isa njereva raha ny alehibe an'lay lay olona njerena de azo antoka fa tsy aresy azy le adversaire satria kelikely raha ny tanjak'lay adversaire njereny de efa hoe tena tsy maintsy resy ty olona anankiray ty ohatry zany ny fomba fijeritsika olombelona isika rehefa mijery de hoe ty olana be ako ty tonga de resy eo anatrehany io vo mijery an'lay trosa ianao hoe 4 million ny trosako de ozy ianao hoe tena tsy vitako io vo mijery an'le aretina anao hoe cancer le aretina na hoe karazana aretina tsy sitrapanafody vo maheno anaran'le anarana tsy fatapatatra ohatry misy fomba fanonona ny mpitsabo terme scientifique an'le aretina zay tonga de ketraky ianao vo maheno an'le izy fijeritsika maha-olombelona zany ary raha jerevana amin'ny maha-olombelona tahaka zany ny zavatra nitranga amin'ny miaramila ny Abi sy Jeroboama de hoy aminao hoe tonga de resy Abi satria avroeny ary neny i Jeroboama le tena mahery avokoa no nalahatra ny teo ary efa piady efa tena manana an'izay trakefa izay satria efa ela nitondrana fanjakana 20 taona nitondrana fanjakana i Jeroboama no nitondra teo amin'ny fanjakana i Abi zany hoe i Abi zany mbola zazavao be tamin'izany fitondrana fanjakana zany fa ny anina mpiavaka ny Abi sy Jeroboama fotsiny de zao ny Andriamanitra Jeroboama sary omby volamena ny Andriamanitra Abi Jehova Andriamanitra pahariny lanitra sy ny tany eto zany de mampahery atsika zay maheno ity afatra ity na mahita am'izao ra 7 taona izao tsy ny alehibe an'le favalo na ilay aretina na ilay trosa na ny fandrahonany amin'ny fomba fiteny ivelany na ny fampitahorana amina karazana teny fampiororona maro isan-karazany na ny alehibe an'le olana nijerenao de mivarahotsana ianao hoe tsisy vaolana ntsony izy ty ohatrany tsy voaka mpandresy ntsony resy sahady azany vo mijery ny endriny ivelany fotsiny vo mijery ny kostaranovany vo mijery ny fomba fitafiny vo mijery an'lay pozipoziny ety ivelany de hoy za hoe tonga de resy raha lasa ianabavy malala fijery amin'ny maha-olombelona zay fa niany amin'ny tsy hita maso tsy fantatrao ny fiasan'Andriamanitra zay de tadidio tsara nandeha mo mifampiantsy ady teo ry zareo mifanaonao teny teo fandrahoana amin'ny fampitahotra teo de reny Abi ny any teneniny de zao hoe ry Jeroboama aza miady
am Jehova Andriamanitra ao satria Israely ihany ry fanjakana nentin'ny Jeroboam fa izy fotsiny miala tamin'ny Jehova aza miady amin'ny Andriamanitra amin'ny Jehova Andriamanitra ao fa tsy ambininy ianao nenay ozy izy ny mpisorona mbola mpisorona araka ny lalan'Andriamanitra no manao ny fisorona isan'andro isan'andro nenao ny mpisorona miasa ao aminao izay olona mahavita manome vola dia hosorana ho mpisorona n'ilay omby volamena zany izy manamanam-bola amin'ny Jeroboam zany dia hosorana mpisorona fa ny ato amin'ny tena ato amin'ny fitsipik'Andriamanitra atao amin'ny Rehaby zany araka ny taranaka Levi taranaka Arony tsy maintsy reny ihany no manao ny fisoronana tamin'izany fotoana zany mifamoaka ny tao anatin'ny fony tao rehefa tsy nazaka ntsony amin'izay Jeroboam tonga dia narosiny ny miaramilany dia tsy marina nataony Jeroboam nanompiranao ozy izy zany hoe miaramandroso eto amin'ny devant eto ohatr' zao zany dia aveo rehefa nandroso dia tsy marina nanomppirana amin'izay paritaka tato amin'ny sisiny anankiray paritaka ty amin'ny sisiny anankiray ny tanjon'ny Jeroboam maefa ataoko hoe olona matianina amina fitondrana n'ilay fanjakana satria 80 taona nitondra fanjakana manana trakefo zany ary efa hita ny fomba atao reny moa zany rehefa aminatin'ny sehatry ny ady ohatr'ireny manana n'ilay antsoina hoe tactique de combat na le fomba fiady zao ny fomba iadivantsika amin'reto zao ny fomba hanaovantsika azy atao manimpirana mandeha makato mba nitanjona dia alatsaka eo ampovoandry zareo dia aveo tonga dia vonoina fotsiny amin'izay zany ny nataony Jeroboam ary tanteraky Jeroboam ny fikasany hoe atao manimpirana ny fandehanan'ny otrika dia tafalatsaka eo ampovoan'ny Israely satria zareo manatombo avroeny ny isany raha oharina amin'ny Israely dikan'izay afaka nantanteraka an'izay tsara mihitsy izy tsy midika akory anefa fa hoe tanteraka Jeroboam zay dia nivoaka mpandresy izy tsy midika hoe tanteraka ny Jeroboam amin'ny programa na ny fomba fiadina ny tactique de combat na ny lamina napetrapetraka tany anatin'ny camp rehetrarehetra tany dia hoe rehefa tonga eny amin'ny sur terrain dia izao ny anaovantsika azy vitan'ny Jeroboam zany ary tanteraka fa zao ny zavatra niseho ozy izy aby mantsy an'i Jeroboam indro ozy izy ato aminay Andriamanitra no tsara ny teny 12 indro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay ary ny mpisorony sy ny trompetra afaneny ho tsofina amelezana anareo tsofana trompetra iny zany mamely iny trompetra iny mamely iny trompetra iny nitanao dia rehefa mitsofina ny trompetra dia feo no eninao manenao feona trompetra mino fa samina eny feona trompetra avokoa isika rehetra fa feo fotsiny ny enitsika amin'iny fotoana iny fa ny olona matakatra tsara ny voalazan'ny Baiboly mino an'ilay fanatanterahana an'ilay fitoam-pivavahana voatendrin'i Jehova misy famelezana ao anatin'iny trompetra iny zany hoe feo no enitsika fa mamely Andriamanitra miaraka amin'izay feo no enitsika fa misy aretina ripaka ao anatin'izay feo no enitsika misy olana ripaka ao anatin'izay feo no enitsika misy zavatra ripaka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra miaraka amin'izay ary hita profo rehefa tafalatsaka teo ampovoany ny zanak'Israely todika ny zanak'Israely jereo rehefa favalo ny taorina jereo na ny teto aloha mbola favalo gauche droite feno favalo tafalatsaka tao ampovoany raha izany endrika izany zao jereva antsika raha lasa nabavy malala amin'ny tompo fatatsika tsara ny tantara tonga dia maty ozy tsika tsy tafavoaka tonga dia resy maty tokony tonga dia nandoalika dia mifona amin'izay tsy nivonon'ny miaramila ny Jeroboam raha ny fijery maha-olombelona fa nytaniana petraka amintsika dia zao maninona raha navelan'Andriamanitra hitragno zany manina moa tsy tonga dia vao niala tany an-trano Jeroboam sy ny miaramila tonga dia nanatsahan'Andriamanitra hafa avy any an-danitra tonga dia levina avokoa tonga dia maty tonga dia potika tsy navela hiatrika ny miaramila ny Abi akory fa naninona navela hitranga mihitsy fa natrika izy anankiroa nalefa natao nanimpirana ny fandehan'ny otrika ny Jeroboam tafalatsika teo ampovoan'ny Israely maninona ny misy an'izany dia fanontaniana petrako maninona ianao nitratra ny olana io maninona ianao mandalo an'izao ady zao maninona ianao no tratra nyity karazana trosa maro isan-karazana ity aiza Andriamanitra ao anatin'izao olanao zao maninona ianao nitafiditra ao anatin'izao raha lasa nabavy malala zay ny fanontaniana petrako amintsika fa maninona ianao nitafiditra ao ampovoan'ny fahavalo ankehitriny ao ampovoany ianao mijery eo amin'ny devant ianao fahavalo mijery ny ao arina ianao problème mijery ny ato amin'ny via ianao trosa mijery ny ato amin'ny havana ianao aretina tsy hitanao zay lalakale fa maninona raha lasa nabavy tsy midika koa hoe tafalatsaka teo ampovoan'ny Jeroboam na miaramilan'ny Jeroboam ny miaramilan'ny Abi dia tonga dia hoe resy avy hatrany tsia
eo mihitsy Andriamanitra ny tena aneho ny heriny eo amin'ilay fotoana heveriny olombelona fa tsy misy vahaolana intsony eo ny tena anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ilay fotoana tena heverin'ny olombelona fa tena hoe rava potika vita ny amiko tapitra ny tantarako eo mihitsy Andriamanitra ny anohy ny tantarany amin'izay ary ho tantara tsy ho adino mandrakizay ary ho tantara ho voarakitra mandrakizay rehefa tafalatsika teo ampovoany miaramila ny aby dia hoy ny voalazan'ny baiboly manao hoe nitaraina tamin'i Jehovah izy niantso an'Andriamanitra ohatrana ahoana zany nitaraina zany vava ny ampiasainy hoe Jehovah ao vonjeo zay ny atao hoe mitaraina miantso raha jerentsika tsara zany voalazan'ny baiboly eto dia zarainy ny baiboly anankiroa tsara mihitsy taraina izy aloha ny voalazan'ny baiboly voalohany dia faharoa ny mpisorona ny tsoka trompetra fahatelo ny oby ny lehilahy tamin'ny Joda zay dingana telo zay ny natao zany voalohany aloha ny tarainy le fitarainana eto vavaka zany hoe tsy afaka misaraka mivavaka isika rehefa ao anatina olana ianao zay matsapa ao ampovoany eo mila mitaraina ianao ny mitaraina sy mivavaka tsotra tsy mitovy ny atao hoe mivavaka manko miresaka amin'Andriamanitra zay ny atao hoe mivavaka fa mitaraina zany tena miantsoantso zany miantso famonjena Jehovah o aiza ianao Andriamanitra tena mitaraina tena potrapotraka ny atsembohany tsy mitoditodika tsy varimbarina mijery olona rehefa mitaraina fa tena mitaraina tena mivavaka mifo miantso an'Andriamanitra mifonao rehetra tsy manaiky raha tsy mandray vahaolana zay le atao hoe mitaraina tsy manaiky raha tsy mandray fanafahana zay le atao hoe mitaraina tsy manaiky raha tsy misy fiovana ao anatin'le problème zay ny atao hoe mitaraina zany miaraka amina feo miantsoantso misy aranen'ny olona sasany miaraka amina ramaso mangano hoany mihitsy misy sasany tomany mihitsy potra daholo mihitsy ny lalan-draha eny amin'ny andrana rehetrarehetra eny mitaraina amin'i Jehovah todika any amin'ny rindrina zao ny Ezekiany nataony efa nandre izy fa ho faty todika tany amin'ny rindrina izy ny tomany mafy de mafy nitaraina tamin'i Jehovah izy hoe tsarovo ny nandianako tamin'ny fahamarinana nandianako tamin'ny foko rehetra sy nanaovako zay tsara rehetra teo anatrehanao zay zao ny anazy nitaraina ny tombokoa zao nitaraina rehefa nareta amin'ny anjely izy fa any Jerosalema ny afatesany tao a Getsemane dia nivavaka mafimafy kokoa ary nidigninozy izy potrapotraka tahaka ny ra tamin'ny tany zany hoe tsemboka tena ra mihitsy no niraraka fa tsy atsembohana ra ny tahaka atsika nitaraina ny tompo zany hoe le fitaraina na rahalasana vavy hafa mihitsy ny olona tery teo afakolana mila mitaraina izy mivavaka ilaina ny mangatabavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa hafa mihitsy ianao le mitaraina mivavaka mitaraina miantso ianao mihitsy ny manao dingana ianao mihitsy ny manetry tena mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra mitaraina mino fa hainao zany mitaraina zany raha lasana vavy mitaraina ohatrany hoe raha raisina sarisary zany izy de ohatrany hoe sady mandohalika makeo atongotra ny olona anankiray zany de mba mitarainao mba apio ary mba vonjeo aho hoe ohatr'izay le mitaraina ditanao le ohatrany hoe le ohatrany makareny tsofina be reny ohatrany nataon'ilay mpitsara tsy marina ozy izy manao hoe mekorariny any ty vehivavy tona teny ty fa ndrao avy amiko matetika izy ka hampasosotra eno tsara zay lazay le mpitsara tsy marina ho ny tompo f'Andriamanitra fa tsy any mirariny olo bofidiny zay mitaraina andro aman'alina ary moa hitaredritra va izy lazaiko aminareo fa nymirariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana takan'izany va izy ozy ny tompo zany hoe io fitarainana io fivavaka tsy zakan'Andriamanitra io raha lasana vavy ohatrany hoe dodominao tena ohatrany hoe dodosinao mihitsy Andriamanitra hoe Andriamanitra va ao ny olako afao sotrano zay le mitaraina fa tsy ohatran'le vavaka tsotra hoe Andriamanitra mila famonjena mila fanafana mila fiovana de tamitamikeo de zay ohatrany hoe vavaka miajahaja tsy fantatra hoe ahoana zany fa de mandeha de tapitra le vavaka reo de jerefa nafa tsisy vokany satria nahoana tsy ampy le tosika an'le vavaka tsy ampy ny herin'le vavaka afa mihitsy ny fitarainana nataon'ny miaramila ny Israely tady dio tsara fa miaramila reo ohatrany tehiteny hoe rehefa miaramila zany ina moa ny raraindry zareo vavaka amin'ny maha-olombelona zany fa mokondoha no entina eny sandry no entina eny heriny no entina eny entraînement no entina eny olona vita fanazara-tena nandritry ny andro maromaro miakatra eny amin'ny kanja andeha hiady zany
olona ampy tena en forme tena matanjaka tsara ampy sakafo tsara zany raha hoe resaka miaramila aranofo ny resahana dia zay no entiny miady eo fa tsy zay no afaka niady tamin'ny Jerobama teto fara zany no entiny niady tamin'ny Jerobama efa maty reo ohatr' zay zany hoe tsy vitana sandry na fahaizana maha-olombelona fotsiny tsotro zao ny famahana ny reny olana reny ianao anatin'io ampovoan'ny olana io ampovoana io tsy vitany zany io fa afaka fitarainina ny ilainao zay voalohany faharoa teo ny sin'ilay hoe nitsoka trompetra ny mpisorona zany hoe samy hafa mihitsy ny vavaka sy ny fitsofana trompetra nde manko misy olona sasany mampianatra dia ozy izy manao hoe ny fitsofana trompetra dia le vavaka ataontsika tsisy idirany mihitsy zany samy hafa ny vavaka hafa mihitsy ny fitsofana trompetra samy manana ny lalan'ireo samy manana ny fiasan'ireo ny vavaka dia misy fiasany manokany ny fiasan'ny fivavaka ny marina ao ny voalazan'ny baiboly dia mahery indrindra ny trompetra koa dia misy fiasany manokany eto zao ny tenen'ny Iaby dia hoe ny trompetra afaneny ho tsofina amelezana anareo raha lahy sy anabavy malala inona moa ny zavatra vitan'izany trompetra zany raha ny feritretatsika maha-olombelona fa misy famelezana afaka mamely ny feoana trompetra amin'ny fotoana tsofiny ny olona mafeny fepetra mafeny fepetra ho iaho afaka mitsoka n'izay trompetra izay fa tsy olona mikavony ila kory dia manao satroka kely dia mitsoka trompetra ry ampovoanarabe dia misy famelezana zany tsy mitovy fa olon'Andriamanitra feny fahamasinana tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny fepetra araka an'Andriamanitra mitsoka ny trompetra ao anatina fivoriana masina tsy aroroa-paratsiny misy fanafahana ao anatin'izay rehefa vita amin'ny fitsofana trompetra ny obo ny ara-ny orakoraka amin'izay olona avy ny taraina ny tsofina ny trompetra ny orakoraka ohatrany hoe ny oraka matahotra zany ngamba fieritreretan'ny miaramila ny Jerobama azy hoe ny oraka matahotra io fa mioraka io fa matahotra io fa mitaraina io fa miantso famonjeny nefa efa fepetrany ao anatin'ny fitsofana trompetra mihitsy hoe vo maneno ny trompetra tsy maintsy misy fiobiny zay no mahatonga antsika any am-piangonana rehefa maneno ny trompetra dia miara-miorakoraka tsy akijanona isika iny orakoraka iny raha lasana bavy manetsika an'Andriamanitra amonjy anao iny anafaka anao sy anasitrany ianao zay ao anatin'ny ady ao ampovoan'ny fahavalo iny fitsofana trompetra arahana orakoraka iny misy famelezana ao ambadika an'iny misy famonjena ao ambadika an'iny ka eto dia mampahery antsika rehetra izay maheno ity afatra ity na ao anatin'ny olana ianao na vo hiditra ianao na efa kely sisy ianao dia ho tafavoaka fotoana anafahan'Andriamanitra anao io fety ny fitsofana trompetra ny alarobia fa 9 ny volana aogositra ao avy zao io raha lasy anabavy malala aza mijery ny zava-misy ataonao ahoana moa no iny tsy hijery fa aza mifantoka loatra amin'io fa jereo le fiasan'Andriamanitra ato amin'ny tsy hita maso le herin'Andriamanitra mamely aty ambadika fa tamtamika teo ke vo naneny ny trompetra ny ombony Israely niditra antsehitr'Andriamanitra avy eo tonga dia namely ny miaramila ny Jerobama vaky nandositra le miaramila be dehibe efa eo ampovoanao zao ny adverseranao tokony efa vonona fotsiny sisa fa olona miaraka amin'Andriamanitra tsy matymaty fatany zany olona omban'Andriamanitra tsy maty amin'ny tsy androny zany Andriamanitra mihitsy manapa-kevitra hoe resy ianao na maty ianao zay ianao vo resy zany na zay ianao vo maty zany fa raha mbola tsy tapa-kevitra Andriamanitra ny aresy anao tsy mbola resy zany ianao na dia efa misy ny feno ny fepetra ny famantarana feno ny fepetra ny faharesy anao feno ny fepetra fa hopotika ianao feno ny fepetra fa hofaty ianao na dia efa miteny an'izao tinyterena rehetra zao raha mpitsabo hoe efa tsy maintsy hofaty ianao manisa andro ao amin'iny fotoana iny mihitsy eo Andriamanitra ny miditra antsehatra tsy zay filazan'ny olona ny marina ny amin'ny fiainanao tsy zay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao segondra hitenenako zao no marina eo amin'ny fiainanao fa ny rehefa aveo ny fiasan'Andriamanitra rehefa aveo ny fiasan'Andriamanitra rehefa aveo raha lasana bavy ny herin'Andriamanitra amin'seo rehefa aveo mila mino an'izany ianao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ka eto dia mampirisika atsika isy fotoam-bavaka goavana ampanetretena no ilazako an'izany ataoko hoe mbola fiangonana kristiana miara-mivavaka aloha hatreto ny fantatro ampanetretena ho iaho mitandrina an'izany hoe fety ny fitsofana trompetra zany izay tsy fantatry ny olona ny tsy ambaratena fa nazavaiko tsara mihitsy teo misy ny vavaka misy ny fitsofana trompetra misy ny fiobina misy sitona fandresena avy any an-danitra olona efa ao ampovoan'ny fahavalo zao mbola in'Andriamanitra nanafaka azy tao nanaparitaka ny fahavalo vaky nandositra androany mamoaka teny pasoavana ho anao zay maheno mahita ingany hiparitaka ny fahavalonao
ivaky andositra tanteraka mihitsy, andositra ny lainao, andositra ny asanao, andositra ny tokantranonao, andositra ny vady aman-janakao, andositra ny fidilam-bolanao aneny fahavalo. Reny trosy reny izy mihitsy no andositra, ny aretina izy mihitsy no andositra. De mba inao indray no manenjika azy, anjaranao no misafidy enjehanao izy fa avelanao andositra any. Fa andositra ary mivaky paritaka ny devoly, ny fanaratsy, ny olana napahory anay, napahory anao hatramin'izay ary tena hoe nandidina mitady amono anao mihitsy. Ivaky paritaka, andositra anao. Fa zao mifepetra, iaraka hitaraina amin'Andriamanitra isika. Itsoka trompetra isika, ary ioby an'Andriamanitra isika. Ny fahenina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy zao. Eny Betlehema ny Joda Pasika ny fotoana. Ho anareo anivelany ivelany Madagasikara na province, afaka manaraka ny fitombavaka amin'ny web radio ianareo. Ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ny amin'ny province nareo maheno aka misy fiangonana efa mijoro any de mamonjy fiangonana aza mijanona any an-trano. Fa raha olona avy any ivelany kosa ianao dia afaka manaraka mivantana amin'ny web radio ianao zany amin'ny alarobio. Fotoana fandresena io araroty ny fahenina ambin'ny folo ny volana aogositra manomboka amin'ny 7 ramaraina ny fotoana. Aza vela izy zavatra anakatsakana anao mihitsy fa manaova dingana amin'ny fotoana io ivavaka de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ho anareo mila vavaka rehetrarehetra tongava manatrika ny fotoana io. Ilaina ny mangatabavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa ny tena tsara ianao mihitsy mila mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra. Miaraka mivavaka tsika ny amin'io alarobio avy zao io de ivoaka mpandresenao. Sotra n'Andriamanitra tsika ny amin'izany afatrany. Raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, nampandresy anay teto ianao. Reko hoe tafapita ny afatra Tompo. Mangataka ny famondraponao any amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Fa andreo nisy teny tsy araka ny sitraponao voalaza. Aoka ny sitraponao no tanteraka Tompo. De mangataka aminao ihany koa amin'ity androany ity, tsy hiverina foana ny teninao. Fa ny fandresena rehetra zay niaina ny aby mpanjakan'ny Joda de ho tonga amin'ny tsirairay avy zany androany. Meko anao ny voninahitra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Ho antsika mila fifandraisana manokana amiko de afaka miantso ny larina tarobia 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 033 91 711 66 faranya ny 034 92 543 76 034 92 543 76. Reo larina tarobia afahanao mifandray amiko manokana, afaka mandefa afatra ianao afaka miantso ihany koa ianao anatin'izany rehetra izany vonina ny tenako amaly ianao ny mpanombokelin'ny Tompo Apostoly Andreas no niaraka tamintsika teto tamin'ity fotoana mahafinaritra be ity de mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray de mirara sosiny tsara antsika rehetra tahin'Andriamanitra tompoko. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny FITSOFANA TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana itarihana lalanantsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.